السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمني فتونا نارين كني فرعون عليه اللعنة ديا إن فيت بولويز نو نيانشوانشو فونزي تمني نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام نيانشوانشو فونزي إن فيت بول تمبمنا موسى عليه الصلاة والسلام فسنجي ipamnany Musa kosa tsy mba nanavitra anazy, tsy mba nanampy anazy. Aveo tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala nandefa wahy tamin'ny Musa ka niteny taminy manao hoe Musa o, nangataka vonjy iny 70 taona taminanao i Firaona nefa tsy mba navotanao. Aveo Allah subhanahu wa ta'ala niteny manao hoe wa izzati wa jalali لو استغاث بي مرة واحدة فقط لوجدني قريب مجيب. الله سبحانه وتعالى تمنوين إزاو مفانتا أمني حاجة سين فنيتو فروتا يفراون يو نياتو فونز تامنا كاي زاو توب زانهار زاو توب الله إن دايما دي فوتسيان ديا هنا فوتا كويزي hunitany zao akaiky ary mamaly miatso. Aveo Musa alayhi salatu wassalam namaly ny tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe ya rab in kanat kadhalika rahmatuka wa lutfuka li fir'auna alladhi qala ana rabbukumul a'la فكيف سيكون لطفك لمن يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى. نبارا موسى تمتوبتك الله سبحانه وتعالى منوي يا الله يا الله إزكوا كارنديو لإنك نكناو نكفانغوراناو أن فرعون إزين الساحين مكفافا kanteny manao hoe izao no tomponareo farany ambony indrindra na izao no tomponareo lehibe indrindra dia anao mbola manana hinakina ka sy mangoraka anazy. Fa karakoreky le hinakinaka anao ndraiky fangorana anao amin'ny mpanomponao izay miankohoka ka midera ny anaranao ka miteny manao hoe subhana rabbiyal a'la, voninahitry ho an'ny tompo ilay ambony indrindra lehibe indrindra. Masha Allah. Karaha zay tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala. Izy koa Allah subhanahu wa ta'ala nankity vonina hamaly ny ataka ny Firaona, izy koa Firaona nangataka amina anazy mivantana. Fa karakory anao niady, anao le naneky fa hoe tsy misy tompo mendrika ho tompo ina marina afa-tsy Allah. Anao le mikosoaly, anao le fi Ramadan, anao le manaraka didy sy baiko ny Allah subhanahu wa ta'ala. Mazava ho azy fa be tokoa ny hinakinaka ny Allah aminanao ary izy dia vonina ny hamaly ny atakanao raha mangataka aminazy anao. Raha sendra tratra ny fahaterena anao dia manaverena amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ny vavadiny Allah aneka misokatra ho antsika rehetra. Miverena mandondona amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mangataka le famonjena le fanampiana izay tadavinao amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Fahitanao izy vonina hamalinanao. Izy koa to Firaona nambariny nangataka taminanazy mbola ivaliany dia karakory anao zao sira anao io tsara lavitra mandelatra Firaona alayhi la'na. Zay ary no mba anatra kely ny fampizarantsika androany tia faranalinanao ity video tia azadino ny mijemy anazy ary mipartager anazy ary zadony ihany koa miambony ampasitsika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.